Malagasy rakoto. Atolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Afabaraka. Afabaraka rakoto. dia ampeny ny aja mamy andrianony. Ireo amelona ny tantara, Danila, Niony, Ratsifa. Miaraka tamin'ny Gaston sy Onomamy. Pandray feo, Joary sitratra andria tsara fara. Mpanadotosa, Niony Ramana Misata. Dia mahazo toerana daholo ary. Io. Misaotra antsika rehetrarehetra tonga namaly ny antso androany a. Ary amin'ny mahazoky ahy moa dia raisiko ny fitenenana. Ka natao aza hoe voatsela koatra izay no nandozan'ny dadantsika dia faly aloha e. Tena faly satria azo lazaina fa namela mamy izy mivady. Marina mihitsy aloha izay e. Matoantsika ohatran'izao a dia noho ny herim-pony sy ny fikarakarany antsika. Hatramin'izay na olona antsika dia teo foana izy mivady. Ary izao tsika telo menadahy. Izay efa samy manana mivady aman-janany avy. Ary ny tena mahafinaritra dia ny fifankatiavantsika hatramin'izay. Eny kosa aloha e. Sanatrean'izany hoe efa laza avokoa izy mivady dia vita hatreo koa ny fifankatiavana. Fa za mahita hoe voamaky aza tena vaka na mpifamatotra antsika mihitsy ry zareo izay efa lasa nodimandry. Reny izy da no na olona antsika ka ololo avintsika hatrany izay hoe mampiraitam-po antsika izay. Marina aloha izay e. Izay aloha no ela fa lasa lavabe ny resako e. Fa ny tena antony hoe feonao antsika aloha dia efa haitsika ihany. Fa nao an'ireo tombam-pananana izay navelan'ireo ray aman-drenintsika sy izay hoe andaminy antsika azy na ny anaovantsika azy. Kasa tsara angamba raha ohatra hoe tany sainety daholo ireo fananana navelany. Ka aleo alany ny fitenenana ry tova. Eny ary misaotra razoky dia tsy ho lava resaka zany fa dia reto e. Efa reto voarakitra anaty taratasy reto daholo ny fananana. Voalohany amin'izany moa dia ity trano eto Ambojana Masoandro ity izay nipetrahan'ny dada sy neny fony fahavelony dia miampy ny fanankarehitra atao anatiny moa zany. Eo koa le trano eny Ambotavo izay voatselany navitany. Eo ihany koa le trano eny Be Masoandro izay mpanofa avokoa no mipetraka ao. Ary misy ihany koa nefa ny fiara anankiroa izay fampiasan'ny dada. Fa ny iray kosa dia fantatritsika fa iny manao taxi be iny e. Reo daholo zany le fananana rinaina. Ataoko fa tsy nisy adino angamba ka. Oritovo a. Raha reo tany sainao reo aloha dia za mahita fa tsy ampibetsaka. Eny tokoa ary tovo. Toa tsy voasoratra ao akory anie ny fananana rehetra any ambanivohitra e. Zany mangony fotsiny fa sao dia adinonareo koa ary ny firavaka volamena rehetra ny neny reny. Ay, reto koa ny saika adino marina. Miampy an'ireo zany e. Zay, ngamba kosa efa voalaza daholo e. Eny ary ka reo zany fananana velan'izy mivady dia anjarantsika manaja sy mikolokolo azy manontolo eto. Haitsika tsara fa tena nahasarotiny azy mivady mihitsy reo fananan'ireo. Satria azo lazaina fa tena tao anatin'ny fiafiana sy fikirizana tanteraka no nahazony azy. Izay mba hoe ho fitsinjovana antsika taranany ihany io a. Izay aloha dia marina e. Ka tsika koa zany a dia tokony ahay andray an'izay tsara
hifandamina ao anatin'ny hoe fifanajana sy fifankatiavana tanteraka. Ka inona ary izany nanaovantsika an'ireo e? Sady araka ny teninao toerina aina dia efa samy manana ny tokantrano avy sika ka tsy mety vera toka mba samy hoe eto daholo ny vahantsika tsirairay ireo. Tsy dia mbonan-kevitra aminao izany ry iony a. Fa ahoana e? Tsy aleo ve mba isika zanaka mivantana aloha no miresaka e. Avy eo dia samy manao tatitra ny hevitra tapaka ny mivadiny avy. Aleo tokoa aloha izay ry iony a. Mahazo tatitra foana ry zareo fa aza matahotra ianao e. Kosa e, raha aminareo mirahalahy aloha dia mety azo atao izay fa amiko amin'ny mahavehivavy ahy dia tena tsy mety raha tsy misy fandiniana miaraka amin'ny vadiko izany. Sady mila dinihana tsara tsy atao maimaika koa io resaka io. Azo lazaina hoe misy mamarina an'izay mihitsy aloha e. Ka hono a? Mba lazao ary ny hevitra ho dinihantsika e. Izao ary ny hevitra raha mety aminareo mirahalahy e. Eto ary e. Ny ataontsika aloha mba tsy ho verimaina ny fotoanantsika androany dia ho fantarintsika sy soratana avokoa rehefa nanany dada sy neny rehetra, na ny eto an-drenivohitra na ny any ambanivohitra. Dia rehefa vitantsika izay dia samy mandinika ny any an-trano avy tsika miaraka amin'ny vadiny avy. Dia amin'ny fiaonana manaraka ny otinety ny hevitra tapaka ny isa-tokantrano, sa ve tsy mety izany? Raha ny hevitra kosa aloha dia tsotra e. Ary mbola veriko ihany fa efa tsy eo intsony dada sy neny. Ino a? Dia isika ny mandova azy fa tsy mivaditsika e. Ka mba tsy isian'ny olana dia maninona raha atao izay zaran'ireo fananan'ireo e. Sika telo mianadamu manapaka amin'izay samy manaja sy mikolokolo ny azy. Tsy laviko anie ny teninao ry tovo e. Izay mihitsy ny marina e. Fa izao dino ihany kosa aloha. Natao iraisana anie ny mpivady e. Ohatrany tsy mety amiko izany hoe zarevina nanapa-kevitra ka. Marina fa hoe ny lova avy amin'ny ray aman-drenitsika. Masy mandidy sika. Sainga mba efa fifaneken'ny mivady kosa ny hoe miara-manapaka sy mandidy ny tokantrano e. Tsy izay ve le niara-nanapaka ny mofo mamy tamin'ny mariazy? Fa nanana imbonany dada sy neny ry iony a. Ka ny zanany mandova azy fa tsy ny vadin-janany mihitsy. Rehefa atao ny fanamarinana amin'ny mampandova dia tsy misy afa-tsika telo dano mpandova voasoratra ao fa tsy mivaditsika mihitsy. Raha tsy hoe nanana zanaka tany an-tsisiny tany nga dada. Na koa hoe nisy didy miafina. Izany koa ve dia hitombona ry tovo a. Asako. Izay ifanarahanareo sy mivadinareo any aloha tsy hidirako a. Fa ny akosa aloha marina fa lovako avy amin'ny ray aman-dreny izay ho anjarako. Dia tsy maintsy ifampidiniako amin'ny vadiko foana satria holovain'ny taranaka koa izay fanananay eo na lovako io na lova avy any aminy koa. Fa nga dia tena sarotiny sy masika ka atahoranao mihitsy izany vadinao izany ry iony. Mba mila mamolaka koa nefa dia aza manaiky an'izany. Za aloha tsy mihitra amin'izay aferany manoka amin'ny vadiko any. Rehefa hoe dia tsy avelako hidirana koa zaniko. Fa nga izy ity omboka hoe fulana ry tovo a. Fomba fiteny re zany. Sa ianao mihitsy misisika piditra azy amin'ity resaka ity. Na izy aza ve voaresanao an'izany tsy hamaly hoe inona keny hidirako. Tovo koa dia efa manafangaro resaka ka. Fa tsy mazava aminao foana ve hoe mpivady dia efa nofiray. Miray hevitra, miray fo, miray saina ka tsy hitako izay olana amin'izany. Izay aloha ny ary tovo a. Izay ifandaminanareo sy mivadinareo any fa ny tsy maintsy raha manapaka io. Ohatray rery laly dia mihevitra ve anao ry bavy malala fa ny zavatra rehetra ataon'ny vadinao dia lazainy aminao sy ifampidininy aminao daholo na koa hoe akany hevitra aminao. Aza dia tsara fa nahaloatra rery iony a. Lehilahy izany no miteny anao an'izany ranabavy a. Tsika ianao ka tsy misolona sao dia hanenenana re. Ary izany izy hoe afeninako. Azy ny azy raha izay tokoa. Fa hatreto aloha ry tovo dia tsy mbola nanana ihany an'izany za. Sady mila fifampitokisana anie izany tokantrano izany e. Marina fa hoe zandrinareo a. Fa raha iaina amin'ny ahiahy foana dia ho antitra aingana eo. Za matoky azy, izy matoky ahy. Tsy mbola nanana olana aloha izay hatreto a. Eny ariko. Aleo faranantsika eo izay adihevitra reo menata zay. Samy misy famarinany daholo ny voalazanareo teo na ny olona ny tovo. Ka samy manao izay mampetipetiny azy. Efa voalaza teo ihany moa le izy hoe fatarina soratana avokoa fananana rehetra dia mirafitsika avy eo. Dia samy mandinika ny hevitra rehetra hoentina fiaonantsika manaraka indray. Akatsy aloha ve aloha mba asiana hevitra rasta ihany mba manena azy. Aizany dia raha maina fotsiny sika. Raha azoko izany tianao lazaina tovo dia hoe efa mba misy hevitra tapaka entina hodiniana mialohan'ny isa rahantsika eto. Takatro tsara mihitsy ilay izy ry bavy a. Asa ahoana ny hevitra razokolahy amin'izany? Mety izany ka tena tsara be le hevitra. Aleo ary izay no atao e.
loatra izy ireo hoe ka tsy aleo ve samy miteny neviny am'izay sika efa mandeha ihany ny fotoana za koa mbola be no atao rehefa aveoko ka zao ary no andraminantsika azy raha ny hevitra aloha amin'ny mahavavy tokony anao ry iny de aleo anao no mena fitenenana voalohany mba ho fanadana zay hoe mahavehivavy anao zay zany zay resaka tsy maty fa resaka tsy maty drahoana ary tovo de gaga fizarana alovany ty razoky de maninona ka de tsy mihinandra ve enao zoky sady lehilahy za koa lehilahy teny vehivavy sady zandriny indray no asaina miteny melony heviny averiko ihany aloha fa resaka alova zarainy ty midikan'izany de ny lehilahy no tokony ilazana heviny meloha fa tsy ny vehivavy mihitsy ka satria ny vehivavy eny manara-bady ka sao de tsy tokony homenanjara mihitsy aloha za ry tovo aleo za andeha raha zany noho izy tsy misy tokony hijanonako eto fa tonga de 50-50 nareo amin'ny rahalahy de vita tsotra tena be izy ne tokony hoe tsy andova mihitsy ny vehivavy tsy maintsy ny lahy ihany no arahany na maty azy izy de milevina any amin'ny vadiniko ka ny dikany de any izy no misitraka ny an'ny vadiny ihanyko fomba tany taloha sy tamin'ny toeran-kafo zany ry tovo ny lalàna de tsy mandrara mihitsy ny vehivavy tsy andovo zany rehefa zanaka nateraka de manana zofena andovo tsy misy fitany lany io ka aleo menanao fitenenana ry ony ka tairoaigny anara fa hariva ny andro e tonga de ataovy ry menaka ohatry ny marary fo be tovo tsisy marary fo zany ry vavy hitako efa zoky ve manome fitenenana anao de mbola mitamatama ihany ty anao efa mandevitra mibandiko mbola ka tsy tokony andevitra zany ianao ry tovo alefaso aleo hoe ianao no manomboka azy mba tsy isian'ny olana alefaso re ry ony itiany araka ny teny tovo hoe hevitra lasitra e mbola tsy misy zavatra ho tapahana eto akory izay ane mahazaza ny fanarakaraka atsika vavy mifandrangotra sy mifampilavaniny eny foana nefa tsy mifakafoy alefaso akiry bavy eo de malefa kiry efa haiko tsara ianao ry tovo mahasositra tsy eto am'izay ny teninao fa arivany ny andro e zao are raha ny hevitra aloha ry izy mirahalahy de tsara ngamba raha sarahana tsara aloha ny fizarana ny fananana eto andrenivohitra sy ny any ambanivohitra koa zany hoe aleo ny eto andrenivohitra aloha ny zaraina de rehefa vita ny eto de zaraina mitovy ihany koa ny any ambanivohitra tena mety zany e aloha zay no atao razoky arono maninona moa raha ohatra hoe ataontsika fanananombonany any ambanivohitra any any raha teo koa ane nitandrazantsika ka samy manao zay hoe anatsara anazy fotsiny amitsikoa aloha de mety be zany fa ibavy anara-bady ty no asako tsy maty nyty tovy ty lolo mihitsy za za tsy sarotony ary zany izy hoe tanindrazanako ary zay no anoanako le hevitra teo hoe aleo tsy zaraina fa fananana iombonana mety zany mazava zay fa de toy izy ny teninao mety andrevohitra zany mizaraina raha ny hevitra aloha de zay ry izy mirahalahy de atomboko amin'ny resaka fiara sy ny firavaka le izy ny fiara fampiasan'ny dada aloha avy hatrany de eritreretiko hoe aleo menanareo mirahalahy fa ny firavaka kosa amin'ny mahavehivavy ahy de mba tsy ho firano ahy raha ny trano iray de tsy mitovy avokoa ny tombam-bidiny satria na ny toerana na ny habeany de samy hafa daholo ka sahirana ihany zany ilaza ny hevitra ny amin'ny izay fanarahantsika eo re tsy misy olana raha mety aminay zany fa amiko aloha tsy maninona ianao aneno anabavikelina eto ry ony ary ny firavaka reny aneny daholo ka tsy olana mihitsy ny hoe aloha menanao ataoko fa raikitra iny aloha fa ny fiara anankiroa indray aloha raha ny hevitra ry tovo de tsy aleo hoe mba hoe samy manana ray aritsika amin'ny rahalahy tsy maninona zay tsy raisiny lany raisiko tsy olana zany raha izany ary de aleo le manao taxi be de mba andrazoky le fiara kely mety zany tsy asiana olana sady tsika koa ny afaka mifapindrana eo foany vita aloha ny amin'iny fa hiditra amin'reto trano reto amin'izay zany tsika ny firavaka efa nao ry ony ny fiara zarainy amin'ny rahalahy fa orizy mirahalahy efa mandoto ariva ihany ny andro ka sao de tokony toizina fotoana manaraka ry izy ty ka ny fotoana ny ronono fidindafo sa hoe samy mandinika any an-tranony tsirairay ihany ray sika de avy hatrany zay no entina amin'ny fiaonana manaraka
tena leo nga am'izay ka sady efa milamina ihany le resaka fiara sy firavaka. Hevitra lasitra indry vavy a. Eny ary efa reo nytansainareo to moa le izy ka samy mandingitsika dia tsara angamba hoe asa raha mety aminareo amin'ny sabotsy filoakandro ray tsika miona mety ve? Mety zany de zoky mety zany dia vitatro zany aloha ny androany amin'ny sabotsy indray zany mifankahita zay zany ok. Fivirina mandany andro koa tianareo rinaina ka efa tapakandro ianao ny tany zavatra tsy misy dikany ohatr'izany ny vita fa tsy misy dikany ahoana ry sendra hita fa zaroko efa tena zava-dehibe mihitsy raha ny voaresaka tao raha tenena fa misabotsy dia efa milamina fizarana ianao ty tena tsy mba mieritreritra mihitsy aha fa tsy mieritreritra ahoana aminao indray ary aka tena tsy mieritreritra ianao e fa nga ianao tsy mba manana mivadinao na koa ny zanakao ka nomena ny ony daholo ny firavaka volamena sy volafotsy rehetra ka lehilahy ianao ka tsy mivaky loha amin'izany fa zahay vehivavy ine ka tena mila an'izany nahoana moa zany lazaina hoe tsy mieritreritra an'izany io ny aniny vehivavy dia maninona ary anabavinay tokana iny ka rariny loatra raha ohatra hoe tolorana azy ireo firavaka ireo sady fananany eny koa ane ireo ry sendre tena mivadika do mihitsy ianao ty rinaina aha tsy mba mijery izay mahasoa mivadinao sy ny zanakao mihitsy ka nanabavinao ary io ny tsy izy reritsony ane izao fa efa eto za sy ny zanakao hoe eo koa mivadiny tovo fa ngamo izy ty tsy hoe fonja zalana takaly fonja zavavy ka tokony atao zara mitovy fa tsy misy an'izany hoe omena manoka an'izany mihitsy aha ka efa resaka vita kosa iny e efa mifanaiky izay termina da efa milamany amin'iny izay fanaovana tsinotsinona vady dia fimandry izay ihany ane le tsy mety rinainy ahilikilika ireo daholo mivadinareo nefa reo ny mpanolo-tsainanareo zao hitanao tsara ngamba fa vao manomboka dia efa vosa ady ianao aha za kosa aloha tena tsy mahatsiary voa amin'izany e ary anabaviko io ka tsy hitako mihitsy hoe tsy tokony hananako alahelo mihitsy mendrika azy ny azo an'ireny firavaka ireny satria izy no hany vavy tokanay tena kely ato mihitsy ianao ty mba zoky lamatoa ihany ianao fa maly miloha e izay no tenenako anao hoe tsy misy fitiavana ny ankohonana mihitsy raha tianao ny ankohonanao dia miady izay anjarany ianao ndana me ho azy daholo koa ny trano rehetra fa izy ny vavitokandreninao sy anabavinao e mba moramora rehetra sendra mbola azo ifampiresahana tsara ane zany aleo fa hoentiko eo am-pivoriana indray izay hevitra ao izay e azam-baka nosa rinaina tsy fotoanany sentiment ntsony izao lazaiko anao inona fotsiny ny voanao maray tsy harivan'ny trano raha tsy hikaroka izay mahasoa ny ankohonanao ka ary mino fa zany nazahoan'ireo ray aman-dreninao an'ireo fananan'ireo dia niady nataony tamin'ny fiainana dia izao anjaranao indray izao manahirana koa zany ka resaka efa vita teo ve dia lasa hiverenana indray rinaina ka rehefa tena nandinika re zary io ny dia ohatra ny tena tsy mety any le izy fa hoany tsy noeritreretina mihitsy le hoe mananjanaka vavy ny tena ka aleo rery izy da mba hiverenana kely le resaka ka zay ne le efa nikoziko anareo e za efa nyteny hoe hiterakolana io raha ampidirina amin'io ny resaka vady nga io fananany ka raha nyhevitra aloha dia tsotra e efa resaka vita iny ny trano indray zao ny tokony resahana sady io ane afaka efanamboarana foana e marina fa hoe mananjanaka vavy alarinaina fa angamba tsy tokony hitarina amin'izany le izy ka sika telo mianadalo ny zanak dada sineny dia sika no mizaran'reto fananana navelany reto angava soratra ao anatin'ny taratasy mampandova ny zanako sy ny zanakareo ka sa andova velona sady ve mba asivy fisainana ihany sika aloha zao ny tompony rehefa tsy etsony sika zay vao fanjeva indray ny taranaka mizara izay navelantsika ho azy ka aza sarotona le resaka
lasa ohatra makaliobe indrayko. Marina mihitsy aloha zany teny tovy zany e. Asa inona indray ty mampiova hevitra ny zokylahy ty? Ay, ianao manaiky andro bavy a. Le hevitra tapaka no anekeko anao rotovo a, fa tsy hoe ny fifanarahako sy ny vadiko. Ay moa. Tsy de hoe zany loatra e, fa rehefa tena nandinika za dia zay no nahatonga nahitiny an'izay nie. Ka avy aloha indresaka firavak'indrina iny hijanona any amin'izay ka. Efa nomentsika ny ony any ambavintsika tokana iny a, dia tsofirano azy. Raha mila firavaka ny zanak'ilahy dia hividiano izy. Aneny indreo ka rariny raha ny zanany vavy no mena azy. Za koa aloha tsy manaiky a. Efa afatry ny eny mihitsy zany hoe anjanany vavy ireo rehefa tsy etsony izy. Sady saminarian'ny santaolo taoko tsikako. Eny ary aloha hijanona eo ny amin'iny fa ndao eroso amin'ny resaka hafa indray tsika. Zay ay. Angamba taoko fa efa samy nandinika tany an-trano daholo tsika, dia samy mitondra izay volavolan-keviny daholo. Dia aleo atomboka aminao ny resaka ry ony a. Ie, tonga ary dia entiko e. Zao ny hevitra ny dinianay. Ny trano eria Ambohijana Masoandro a, izay nisy any dada sy neny fahavelony, raha ny hevitro a dia atolotra ny naina satria izy no lahy matoa zoko be toa ray. Faharoa ny trano eny be Masoandro kosa izay miofa dia ho an'ny tovo. Dia le trano vao vita etsy Amboatavo kosa no aleo mba ho ahy e. Io mantsy ny trano farany namboarin'ny dada sy neny ka rariny raha zazandry farany ity no omena azy. Izay ny hevitra izy roalahy. Misaotranao ry ony amin'izay hevitra izay a. Eto indray ara ny zavatra nodoniany lahy Tovo. Za indray aloha ohatrany tsy dia nandinika be ahoana e. Fa ahoana koa e. Fa rehefa nandinika izay natolotro io izay a dia hitako fa mety izay ary toanako. Ny anao sisa ary naino no rasana. Samy mananjo daholo tsika ka. Tsy asiako olana koa rehefa hoe mety aminareo menada. Iray tapotsika ary mahafinaritra mihitsy ny firaisan-tsaina sy ny fifankatiavana misy amintsika. Raikitra zany rotovo a. Za koa aloha faly fa tsy ela kory dia vita ny dinidinikintsika e. Dia ny rariana zany dia samy kolokolotsika sy anatsaratsika an'ireto fananana velany dada sy neny reto a. Zay mihitsy. Tsindriko tsara mihitsy zay. Lazaiko anareo menada ary hitanareo moa zany fa tena fiafinany navitany an'ireo. Ka sambatra tsika fa namela mamaotsika taranana izy. Marina zany. Zay no azoko resana aminao Lanto a. Vita soamantsara ny fizarana itelo mianadahy ny fananana ny velany dada sy neny. Raha ataoko hoe adala ianao rotovo dia ho aza tezitra. Fa ahoana e? Inona ny mampadala amin'izany? Miseho be losy manan-tsaina sy mahavita teny rehetra ianao. Ianao ve natory am-pitsanganana sa voan'ny fandraikiraikina sa naninona e? Fa maninona indray e? Ohatry ny olona tsy nahita fianarana no ilazako anao. Tena dondrona sy kentrina mihitsy. Ka aza vao rehefa tsy ilaozanao be safary sy be resaka eo fotsiny a. Ny firavaka rehetra efa nomena ny ony. Ny trano eny Amboatavo koa nomena azy. Maninona ka? Fa efa tapina ve masinao sa efa tratran'ny kitikitaky doko e? Trano be vaovao anie io Amboatavo io e. Naninona ny trano eny be Masoandro no nekenao anao? Mba tombany ny vidiny. Ny eny be Masoandro anaty tanàna sady tsy tafiditry ny fiarakory. Aizaka tola izandry vavinareo indray no to omena safidy malalaka fa ianareo reo lazokony izany vomanga be daholo. Mba mieritreretra tsara fa tsy mety izany e. Sady za koa aloha dia tsoroko aminao fa tsy manaiky e. Koty. Nahoana no izy rery no miravaka ireo firavaka volamena sy volafotsy ireo? Aleo atao zara mitovy mba tsy isian'ny olana. Resaka efa vita zany ry Lanto a. Aza iverenana tsony. Efa nomena amin'ny rahalahy ony azy ireny firavaka ireny. Sady zanaka vavy tokany dada sy neny izy ka tsofirano azy re. Tena ketrina mihitsy ianao ty. Sady tsy misy fitiavanao avelively. Za ve vadinao dia tsy niadivanao akory tamin'ireny firavaka ireny? Sa tsy mendriky ny ainana an'izany za? Ka afaka mividinao manokana ianao fa tsy nen'ny olona ny divanao e. Na inona teninao rotovo dia izao ny teniko a. Amiko ianao tsy lehilahy. Ka nosy. Tsy anaika hatramin'ny farany an'izao zavatra izao a. Raha mbola za koa mivadinao dia tsy anaiky an'izao velively e. Hatovy an-tsaina fa efa manambady aman-danja. Ianareo telo
gasy arakotra. Ka efa mifanarahanay rereo e, tsy nisy olana mihitsy. Nanenina koa ary zany ho azo ndoza nitatitra ny resaka tamin'ity ramatoty. Aminareo ny tsy misy olana. Nareo ny na efanaraka fa tsy nakanareo hevitry ny vadinareo zany. Ny dikan'izany dia tsotra e. Hevitrareo samy rery io. Azo raisina fa tsy mitombina. Ka efa voaresaka daholo koa anie ny antonantony sy mipitsopitsony amin'izany. Tsisy hevitra ary tovo a. Fa hoana ihany? Mila averina dinihana io resaka io. Misy resaka tsy mety mihitsy. Aza atao tsinitsinona ny sosokevitra ty amiko. Fa inona nefa nidiranao amin'izay fizarana ny fananana ihany? Lovanay io fa tsy misy idirany vady. Hoaiza mba toetsain'ilay maivan-doha ty e. Ahay moa zany na tonga anao tsy anaiky nanatrika mihitsy ny fizarana ny lova ty amin'ny ray aman-dreniko. Ka mazava anie zany ralanto e. Ianao ny zanany. Ary mananjo azo izay anjaranao any ianao fa rehefa azonao kosa izay anjaranao tany na be na kely dia mijanona ho fananantsika indray ilay izy avy eo lovainy taranantsika. Torak'izany koa ny avy aty amiko. Ka nosa, tsy misy ilana anao ty mihitsy. Be saina kanefa maivan-doha. Raha mitsinjony ny antaranako ianao dia tena miady hatramin'ny farany. Orlanto a, efa miezaka mandeha miasa isan'andro itsonjovako ny ankonako sy ny taranako. Manao izay afa-po anareo. Ataovy an-tsaina fa zany resaka lovo zany dia arena ny sasarany ray aman-dreny fa tsy hoe isika ny miary sy ny sasatra an'izany. Mandray vonina fotsiny isika dia aleo lamina ilay resaka fahazasarotana ka. Izay lovanao tany tsy sy nidirako ka izay dirana koa izay izaranay ny lovanay aty. Fa inona mihitsy no heveranao aty e? Ha? Amin'ny fotoana inona zany no ilainao dia amin'ny fotoana inona no ataonao an'izao? Za mila anao foany fa ianao aza miditra amin'ny tsy azo idirana kosa. Za ry tovo a, na inona teninao dia tsy maintsy miditra. Vadiko ianao ary mananjo za hamantatra izay rehetra mahakasika ny fiainatokantranotsika. Dia miaika ianao ary nainaka. Tsy ampy-midiny ony mihitsy ianao. Tsisy resaka hoe tsy ampy-midin'izany kosa aloha Hita fa zanyko. hevitra itelo da io. Hevitra taingina. Za aloha tsy manaiky an'izao a. Vadinao za ary manan-janaka tsika. Tsy anaiky moramora mihitsy za e. Mila manaiky ahy ianao. Tombontsoa antsika eo ny adivana ka tsy misy mikosomaso mihitsy eto e. Rehefa badraodra tsy mahateny ihany ianao a, dia aleo za nijoro. Badraodranao ahoana koa e. Hita fa zany. Tadiova tsy entina fo izy ity akory sendra. Entina ny fisainana. Efa naraina ambony, nalaina ambany io resaka io. Ka izay ny hitana efa mety. Tsy mety orinaina. Ny firavaka efa nomena azy amin'ny gadiny. Trano eny Amboatavo izay trano vaovao sady lehibe ny tsara toerany dia mbola mena azy koa. Fiara efa matikapoka sy simba lava io. Efa impiry izay ny tratrany nanosika an'io fa maty an-dalana foana. Afa-barakan'ny olona mihitsy. Nivoaramena mihitsy za tamin'iny fa niteraka fitoanana lavabe tetỳ tosy mihitsy hifatina fiara io. Ny tena amin'io mba vehivavy mba manana ny hajany ihany nefa dia lasa nanosika fatina tômôbila nanomboka teny amin'ny dalina ka hatratỳ an-trano. Avy eo indray dia ny trano eny Ambojana Masoandro koa no mbola anjaranao. Orinaina, zany ve dia mety? Zany dia nekenao? Ha? Malemy loha loatra ianao ka. Averiko fa raha mbola zany vadinao a, dia tsy anaiky velively an'izany a. Sersendra malalako e. Aleo aloha ime fa tsaroko mihitsy ny nanosika daba iny. Matsiravina. Zany io ihany fa omeo aloha ny hevitra hoe. Aleo mba hodiniana indray izay avy any aminao any. Hay, ny hevitro? Tsotra ny ahy e. Alefaso e. Atao zara mitovy ny firavaka rehetra. Ny trano eny Amboatavo no raisina ao anjarantsika. Oh lala, manahirana mihitsy izy tika. Mba misy antony koa anie matoa hoe mitazona an'ilay ny Ambojana Masoandro za e. Ataonao rerena ry. Fa maninona ka? Ka tsy tian'io trano io za e. Ohatray. Trano ohatran'ny misy angatra io. Loza. Sady tao koa neny nafatin'ny rainao sy ny renao ka tsy azo azo ka mampatahotra. Mba ratsy vava koa tianao tika. Lazaiko anao a, fa taony nalatsahan'ny tavoninay telo menada, taony nalehibe anay telo. Ary tena trantsoanay mihitsy io. Ko lazaina hoe manangatra sy mampitahotra. Ka tsy tian'io zany na inona teneninao e. Aleo ny Amboatavo ny antsika. Zay ihany a. Rehefa tsy zay a, dia tsy akaiky velively. Tady diorina aina fa lamatoana ianao e. Manana ny hajanao ianao.
dia noho izany aza raraka tany izany. mandreraka aleo fa resahana indray aloha zay zay mihitsy le tena manahirana aminareo vehivavy tonika manasary zavatra foana efa milamy zao dia lazaina fa tsy mety indray. hay manahirana indray zay vehivavy. Raha manahirana ary zay vehivavy inona no nangalanao ampahafantariko anao tsara fa raha tsy misy ana vehivavy any nareo lehilahy tony dia asa angamba zay azo anareo e. matoa atao hiaraka amin'ny mpivady raha ngaty dia hifanampy sy fanoro ka ndraindray mampitikizo hoe mampanao ny tsy fanao. mareny ny ty vavy e. nahita tony tsy naharay lambako tafiditra anaty-kizo zao ianao zao e. lasa mivadika resaka fifahamaliana amintsika indray moa le iziko. aleo hijanona azy zany sendra zavatra hafa indray lodiniana. ka ianao anie ny teny eo meo hevitra e dia hoe ampio dia aveo ndray fa manao tsinitsinina ny zelazaiko nefa fitiavako anao anie izany rinainy ary fitiavana ny ankohonantsika indrindraindrindra zay no edivako. eno aleo fa hiverina resaka indray zay farosoy amin'izay aloha ny sakafo ka efa mitabataba ato ny kakana. ka inona indray raha ny resaka entinareo mirahalahy miala tsiny aminareo mianada aloha fa avy hatrany dia etiko ny resaka eto lesy ka rehefa tena nandinika aho mikasika n'le dinidinika ny fanaovantsika telo mianada teto ireny mikasika amin'ny fananana ny velany dada sy neny dia ohatrany tsy nampahandomandry ahy mihitsy le izy fa hoany zay no antony nangatako an'izao feonantsika izao indray ohatray tena mitovy lesy tsika selaka. ay za koa ny elo tika tena sahira-tsaina mihitsy ohatra misy tsy mety elo ty le izy ka hiverina hatrany voalohany indray zany ny dinidinika fotoana verimaina ihany ka tsy hitany ry iony tena manahirana izy tiako nefa tsy maintsy titavana vahaolana ka angamba kosa aloha atenena fa hoe iravinandroany le izy ka samindray raha milaza n'izay tsy mampandromandry azy daholo ay eny efa nyteny alahy teo ry tovy hoe hoentin'ny lany hevitra fa aleo hoetika any aloha raha mifantoniako azy eo amin'ny resaka trano dia zao noho izy amin'ny mahazokinareo ahy dia aleo reto mba mangataka aminareo aleo le ambotavy no anahy akoatran'izay dia firavaka volamena sy ny volafotsy rehetra kosa ataontsika zara mitovy ny fiara moa na io hitambarantsika na amidy miaraka le izy dia zaraina ny volany samy vidy izay anjara antsika rehefa avy eo zay ny hitako hoe hevitra ka asa zay ho ambaranareo dia ahoana zany ry vavy zay indray zany no hevitry nainako fa ahoana koa ary zany ka ny firavaka nefa mba nilazaineny antsika ihany hoe natokana ho ary efa tsy hotsony izy ny trano sy ny fiara indray tsy dia asikolana ka na za kory ny ohatra manohana an'le teninainy eno aleo raha nga atao zara mitovy ireo firavaka ireo dia ny akoatr'izay ny fiara tsy olana koa zay hevitra zay hoe hitambarana na amidy dia zaraina ny vidiny avy eo ny trano indray za kosa raha saika mba hiadiny eny ambotavy koko nefa efa nisafidy an'izay moa raha zoko dia aleo zany ny ale ny ambojany masoandro ihany no anjarako dia za zany mandray ny eny be masoandro eny azy amiko tsy asikolana zany rarony loatra satria tsy vitany hoe zokinareo fa eo koa ny mahalela loham-pianakaviananareo ka manaiky an'izay fandaminana izay ahy fa le firavaka kosa ry izy miralamba efa natokany eno marina aloha zany ry iony satroko tokoa hoe ho anao le izy kanefa tady teo anie ry iony fa efa samy manana ny vadiny sy ny zanany avy sika ka zay no ohatra no dinihana kely iony aleo re mba mandefitra kely ianao tena ekena mihitsy fa nomenineny anao reny fa aleo re mba zaraintsika telodaly izy am'izay mba samy faly sy ravoravo daholo eny ary izy miralahy tsy misy afy sika fa raiky tapy ny finosana ka rehefa izay ny fangatanareo zokoko dia tsy asikolana mihitsy misaotranao indrindra ranabavy ary antenaiko fa vitatreo zany izy ty samba manaja sy manatsara ny azy avy tsika
lehilahy mohaka mihitsy ty ianao ty ritovo a. Fa mohaka ahoana indray ry lanto a. Efa nahodina sy nataonay daholo izay mety rehetra dia mbola tsy afa-po indray fa ianao e. Nahodina ahoana e? Ny lohanao no efa voahodikodina. Tsy mahatsiaro tena mihitsy ianao. Tranondrazana ve no mba nisafidianao a? Ka samy tranondrazana daholo an'ireo ry lanto e. Fa ilay eny Amboatavo no mba lasan-drazoky. Tena tsy misy saina e. Raha tena nahainy ady ianao dia tokony ho anjaranao io trano Amboatavo io. Ianao aneny tena nanampy an'i dada sy neny tamin'ny fanamboarana an'io e. Ka maninona no eny Ambojana masoandro indray no nalainao? Orlanto a. Inona moa no hoe nanampiako an'i dada sy neny tamin'ny fanamboarana an'io ka? Nanara-maso fotsiny no nataoko. Sady tadidianao fa iray tapo amiko ihany anie no nahazo azy fa tsy hoe olo-kafa akory e. Izay no mahaketrina anao e. Ary ilazako anao hoe tsy misy fitiavana ankonanao mihitsy zato ianao. Tsy mandahy mihitsy za hoe zokinao no nahazo azy. Fa tsy ao andohanao mihitsy ve hoe efa manambady aman-janaka ane ianao e. Ka efa tena reraka azy lanto a. Nanao izay mifanarahana izay nefa to tsy mety aminao foana. Tsy haiko ihany izay atao maka leo mihitsy ty resaka ty. Izao no lazaiko anao ritovo a. Ale teo ao anatin'ny olobe anao ohatry ny voatavo io. Aza atao tsinotsinona ny tokantranonao. Omeo aza azy voninahitra zavadinao izay manoro hevitra anao. Sanatria tsy hanoro voana anao mihitsy akory za. Ka ekeko izany. Tsy efa nitanterahana angany ny hevitra avy aminao hoe atao zara-mitovy ny firavaka ka. Ary tsy mila ny trano eny be masoandro ianao. Ny firavaka natao zara-mitovy efa okey iny. Fa ilay anjara trano eny Ambojana masoandro kosa non. Ny eny Amboatavo no tiako. Samy trano ety Tôzy ihany very lanto dia asiana olana. Aminao tsy misy olana fa amiko izany no tena tsy ekeko. Ny fiara izay hoe hitambarana koa tsy ekeko fa aleo amidy miaraka dia atao zara-mitovy ny vola. Izay ny aho. Efa reko izay fa le izy ane efa vity. Efa nifanaiko izay telo mianadahy. Fa efa samy nandray ny anjarany izay ka io trano eny Ambojana masoandro io no anjarako. Raha mbola misy asina aminao za ritovo a. Dia aleo mba tsy hanao irery-tsony no manapa-kevitra sy mivory aho fa eto zavadinao. Tsy ekeko ilay izy. Voafetsifetsy ianao ka tsy lasa. Avy ireny ny fifidianana. Dia verina ho toy ny tsy misy indray izany ny resaka efa tapakay tao. Avy ireny e. Izay ny aho. Avy ireny fa tsy ekena. Mialohan'ny andraisanao fitenenana angamba ary naina dia mamela ahy ianareo hitondra ny fialatsinina amin'ny tsy maheto amin'ny mamivadiko a. Eto ary? Mbola mamita asany ambanjany izy mantsy ka tsy mbola fantatra mihitsy izay hiverenany. Ka izay tapakitsika eto dia aza manafa tsy maintsy anaovako tatotra ny amin'ny hatrany. Ataoko angamba fa tsy hanomezantsy ny azy izany. Ny irariana dia mba tsy hisy volo-manoa randrana avy amin'ny mihitsy fa hizotra soma tsara ny resantsika eto. Ka zao ary noho izy amin'ny mahazoky lamatoa ahy dia ho raisiko avy hatrany fitenenana. Antenaiko fa samy laza ny heviny eto tsika rehetra ary voaketo ny hevitra farany izay ho tapahana. Mba tsy verimberenantsika amin'ity tsony fa tena makaleo. Ireo fananana velan'ny dada sy nendreo no zaraintsika amin'izany. Efa nisy ihany ny hevitra niraisana tapaka teo aloha ka aleo ngamba hiverenana kely. Dia ireo fiara anankiroa izay navelan zareo dia hitambarantsika na amidy miaraka dia atao zara-mitovy ny vidiny. Iny angamba aleo amidy satria na ny fikarakarana sy ny fanamboarana andreo azany mety mbola nahirana antsika e. Ka aleo izay amidy izay dia saraina ny vola. Mety mihitsy izay e. Ny firavaka indray kosa aloha dia tiako ihany milaza aminareo eto e. Naina sy tovo moa efa mahalala an'izany fa fony fahavelon'ny eny dia efa nanafatra ny telo menadahy izy fa natokany ho ahy izay zanany vavy tokany ireo firavaka ireo. Saingy izy mirahalahy moa ny angavy ahy hoe mba mananjanaka vavy ihany ry zareo ka nangataka hoe atao zara-mitovy dia amiko tsy nanisy olana niny koa za.
nefa asa indray zay mety hoe ho fiovaneto satria mamerina andresaka rehetra moa sika eto dia tsy fantatra indray zay ho tapaka. Tsy iverenana koa iny amiko e. Amidy ny fiara dia zaraina ny vola. Torako izany koa ny firavaka. Aleo tao zara mitovy mba tsy isian'ny fanambakana. Za koa aloha dia izay e. Zara mitovy. Fa tsy an'izany omena tolotra manokana izany. Samby zanak'izao ihany ka hoe zanaka vavy tokana. Angamba kosa tsy hanome tsy ny aneny izay fanodimandrotsika, nanafatra an'izay izy ary nikenay teny menadaly izy. Saingy tsy mety amintsika moa ilay izy dia akory atao e. Tsy nahita tsy nandrehan'izany hafan'izany zay e. Ny tamin'ny maso aloha ankehitriny dia mazava. Izay firavaka rehetra ao dia zaraina mitovy. Tokantrano efa samy manana ny azy tsika izao e. Tsy azo asiana tombo sy ala fa izay eo dia ifamizarana. Marina ny teninareo e. Fa ty ampafantatra anareo koa hoe le tompony nanafatra fa tsy hoe namorona akory ny tena. Ary soa ihany iza fa nirana telo menadaniainy nandray izay hafa an'izay. Efa tsy antsony izao aloha ny resaka riony a. Efa notapahana fa atao zara mitovy dia aleo izay no atao. Manalava resaka be izany. Raha vita taratasy ara-panjakana izany dia asehoia raha mamaky dia manaiky izay. Izay mihitsy. Ireo lehilahy ireo neny tsy mila fa tady fa manan-janaka vavy daholo ireo e. Ary tsy afa fa zafy kely ndreninareo ihany. Mba asio fanajana ihany kosa aloha le fiteninao ry sendra. Tsy nahita naina vadinao ianao raha tsy neny kanefa ohatra ny maminjavinja be le reniko sady firesaka ho azy sato. Ohatra ny tena tsy le vovavoniko mihitsy le teninao teo a. Aleo mba mifanaja kely fa samy olon-dehibe. Ka tsy hitako koa izy mampiakatra anao eo ritovo e. Zava-marina ny lazaiko e. Efa resaky ny efa maty izany ka tsy tokony tohizana tsony. Tsika izao ny hoe dia tsika no mifanaraka fa zasiana an'izany kosa e. Ary tsy ondrerany ny taranany ka hoe io no angarany. Ka fitiavany anjana ny vavy izany. Tsy mbola nisy teo ianareo no nanafarany izany. Ary na efa maty azy izy dia atovy an-tsaina fa tsy matimaty fahatany fa namela mamonay. Ary isan'izany ireo fananana izay edivanareo ireo. Edivako ahoana moritovo. Fito zanako. Tsy miady amin'io mihitsy fa manana ny anjarako avy amin'ny ray aman-dreniko za a. Ary edivako an'ny taranako izany. Torako izany koa ny ety aminaina. Za indray aloha dia tsy hanaikinaiky ny fametsifetsenareo azy velively e. Azafady kosa ary sendra. Tsy nisy ny fametsifetsy mihitsy izay fa ny fanarahanay hatrany izay hevitra tapaka. Ary tsy nisy famaliana velively ka aoka mba tsy asiana korontana izy ity a. Tsy hoe manohana ny hevitra sendra akory a. Fa tena samy miady ho an'ny ankonany kosa ka aoka mihitsy tsy hisy fanambakana. Tsy azoko. Fa iza ny nambakainy e. Ary iza ny nanambaka. Lazaiko anareo tsara fa farafidy ny anjarako kanefa nikeko tampitiavana izany satria reta-po amiko ihany ireo. Ndry mihitsy e, ndry mihitsy. Ndry mihitsy ireo no niteseo amin'ilay a. Zavatry ny matany mety indray baboanandreo anadandry ireo. Nefa afetsena tsy roa matany. Averiko foana fa sika velona eto no mifanaraka fa zasiana izany resaka hoe reninareo efa maty izany. Marenina kely ny vavanao ry sendra. Ohatra ny tena mandrangitra mihitsy ny izany fanambaninao ny tsy fanaovana tsinotsina an'ilay reniko efa maty izany. Ka diso angano teniko teo efa maty izy e. Hita fa efa maty iziko. Ary raha tsy manaraka zavatra napetrany angatsika dia aninona nefa izy e. Izany ianao ry sendra. Sahanao mihitsy manao tevany nendriko. Ty Panao ty volona vadiko ka Tsy malala fomba ty. Zara vely ty tsy nakastana ny vadiko dia landray no mamelaka azy a. Ka ilany manay kresiny ihany. Mialatsiny amin'lahy. Tena tsy raro mihitsy ry naina. Zao ve nataon-dralahnao a? Tsy mahay miany ianao raha matoty. Tena mialatsiny amin'lahy. Lamina moa nareo e. Ndry kosa ny mampiavy avadiny amony vadiko. Ndry mihitsy oe tsy mahafeh izay vavavo. Lamina ho anareo. Ka esy tompony tsy amela ndry. Ozintony ndry ilay petsam-bava tsy mifanarazy ty a. Neny amin'izao e. Ela moaka. O zareo ambamy lamina. Ataoko fialanany narako tsara reto kela be vao maso ty androany. Sao dia very ndry fa tsy mahafaka koa ty. Moramora Ilay kalapetakolaratsaray ty. Moramora ianara. Lamina ho a. Mahita kodiry io dia. Oka ho a zay fa mamena tsona reto a. Kay koa fototro zao ady zao. Fa zana ny natao hoe zako mahazo e. Rehefa manao ihany dia tsisy mialato fa zay valaka voalohany. Nareo reto a. Tena babaraka reto fa mba oka izay a. Jereny efa tsy mahateny tsonina ina sotovo hoe efa tsy avomafy. Ohatry ny olona tsy mieritreritra. Samilay mianakavy.
kay ataovy moramora ry lanto marary ane le izy ka tena mifoto be ane le izy zany kay hitako mihitsy ilay namelezanainanao iny tena lehilahy tsy vanina mihitsy tena enjany raha mihevitra anao ho zandriny ve izy dia samy nandratranao sy nanao anao an'izao ay za koa aza tena vomafy mihitsy satria na hisendrana iony dia namela daholo ka za koa ane mba namely tsy hitanao angay nifilerimpidika iny ka tetamaso ny ara rovitra mihitsy ianao mihitsy ny hitako vorotovo zany ve nitakany mena anao izay nampienjerananao ka notatazan'ilay tiratsezany navaky raha anao teo iny saika ratsy iny ka tena niosindra tao an-tranony ony zany rehefa miady mivonina ny amely foana ary miomana ny vo ihany koa raha tena namely teo ane za ka asa angamy izay nahazo an'iny efa nisy eritreritra ihany tato amiko tato hoe raha lazoka aleo mifandefitra fa na izany aloha ianao aloha nanahoany ary to maratra sy mivonto be koa ty sandrinao ka nokakery sendra mafy be ane za zany iony koa moa nively tamin'ny taoko fafy ay ve ady farimbona fa mihitsy nazany samivoako daholo zareo iony voatifitra tavany gasy sendra ndray voatakako teo atakibany tena loha zany marina tena mampalahelo indisy mantsy ry dadasineny teo anatrehanareo zay tsy nahita tahaka izao mihitsy ka za zany fanampy nifankaty nifandefitra zao ankehitriny ka manginy ianao ritovo ny fahinona indray tsy naentaizanareo ray aman-drenareo ka zao ny vokany hitanao tsara izy zao sao dia mba hanaparako ny atezerako eo anao ry lanto ianao koa ty toromodromotra fa za maninona anao zava-marina ampangino ny vavanao fantatrao moa fa ny vava tsy ambana nataony sendra ihany ane namelako azy te amaina tamin'iny kanefa mbola toizanao indray ny ray aman-dreniko lazainao tsy nahintaiza soriko eo aminao fa tsy nisy taminay telo menada mihitsy ny ady sy ny tsy fanarana saingy voanidiranareo vinamy toy ireny dia korotana tanteraka ty tena loatra sady mitondra rivotra mpanakorotana ay za zany ny mpanakorotana zany mihitsy raha mba miady ho an'ny ankohonako zany dia lazaina fa mpanakorotana manginy ianao hoe hitanao zao ny vokany ka hoana tsarasara atsy takaitra zanazoko sy ka iza mifaingafainga tanina voalohany teo angatsy ianao ka manao tsinitsinina n'ilay ny atako masandro loatra ka fa angah izy ireo rehefa hoe any am-pasana dia tsy raharaina intsony zay avatra napetrany sady atao tsinitsinina ka everinao ve fa raha tsy ny fikirizandrareo dia hisy trano sy fananana velany akory teto nefa zao dia ifandroritana tsy famonoana mihitsy ka zany no izy rehefa samy tia teny ay miaika any ianao fa tia tena miady ho an'ny ankonako za ianao no adala mba kain'ny sasany fotsiny hita mihitsy ianao ty hoe tena mpiady etsena tsy napoziko mihitsy tokony ifalisirearea mihitsy azy ianao mananana ary tovo inona zao vehivavy zao dia miady ho an'ny zony sy ny zanany ahita olo loatra zany azy ty ianao manginy ianao hoe ary avy aloha orokely am'diolo kokoa aloha fa tena manaitaina mafy mihitsy ny lamosiko ato ka ao ary za koa mbola andeha hitabo tena fa sendra n'izay kaikitry ny fanenitra kay mba ataovy moramora ihany ry lanto fa tena marary ka efa ataoko mora ane zany ritovo tony koa tena lehilahy mohaka ampangino amin'ny vava ary ataovy tsara moa le izy zany ho aho eo ihany fa asa ianao raha mahatsikaritra tamin'iny komba be iny ny amin'inona indray zany tianaina zokinao mpikambanao amin'ny bran am-piangonana dia maninona miseho azo masina sy diakona kanefa kay rehefa ao anatin'ny gidragira tsy mahatambava fa manompa sy miteny ratsy variraraka reny ve no atao hoe mpivavaka ka ny fora amin'ny mafana ry lanto ary tadidio fa lozan'izay mahatonga ny fanafitonana ani lozan'izay nampiteny ratsy ny dekonina fa sao dia heverinao fa zany nampiteny ratsy azy fiza indray izy nefa misy fanahy ratsy ka ataony devolony biredika amin'ny teniny ratsiny mahafantatra tsara n'izy zokiko iny ahy olokendry iny fa efa tsy arako ny tokony izy intsony ny zavanisy ka tezitra izy fantatrao ka maninona tsy ny safosafonao izy fa nomenao ny totondry vaky sy mihintsana ny nifiny te tsara vela tsy daholo nareo menaka lasa ianao mandeha ihany sy mbola ampy anao ihany dia mifafambaraky reny aleo koa za andeha ka tsy tena mifaololona linady mihitsy zany no izy rehefa tsy mahazaka demokrasia tsy voatapinao velively mivavako raha mbola misy tsy levo mivavoniko
nefa zany fifankatiavana telo da fifaminona ady fifandrafiana tsy mbola nisy hatramin'izay kanefa dia izao sisa vokatry ny ady lova ve sa vokatry ny fidiran'ireo zobavy ireo raha izay teny menatarery mantsy dia tsy mitranga ny ady saingy tsy izay ilay fiainana dia ho sanatria ve ka ho potika tanteraka ilay fihavanana nompitehiny resaka lova fa nanana izay noharian'ireo ray aman-dreny kanefa lasa nampiady fa nanana hitondra ho aiza nefa maivana eo anatrehan'ny fiarahamonina ny asarobidy amin'ny fihavanana efa natakalo ny arena vola voninahitra efa lasa fiarahamonina samy maka ho azy samy mikepika izay azony tsy misy tsony izany fifankatiavan'izany fa betsaram-bela tsiny mameno ny fonony sanak'olombelona fiainana feno fitiavan-tena fialonana ary tsy mahamenatra sy tsy misy tahotra tsony izany hoe mandatsaka an'izany na eo amin'ny mpivady izany mpiray-tam-po mpianaka amin'ny famono izay mihitsy ve ilay fiainana ankehitriny tsy rariny tena tsy rariny dre fa aiza moa ilay taratasy naterin'olona teo fa milaza iny ty atao fiantsona lozy ty marina fa fiantsona vokatry ny korotana sy ady tato an-trano ty afabaraka mihitsy hatramin'izay tsy nisy andreny ka sao lasa mipapienatra sy fahafambaraka mamy koa ty mbola tsy tonga akory tsy maintsy atrehako rery izany ty aleo hiteo mbola mivoto be ny ilay vavanao jereo any ity izy sady le nify anyloana mihitsy ny tapaka tsy nisy tsony miala renao tany zao vokatry ny nataonao ohatra le rangaty vokatry ny taoko ahoana koa hita fa zanika fa zanga ny tivitra totondro ny vavanao sa zandry ana ilikilika ohatra an'izao tadio fa tovy rahalahanao izay mbola zandrinao no navitanao an'izao eny ekeko fa izy no namely anahy ny famely zay noho ny tsy fahazakako ny namonony anao zay no namelezako azy dia inona no hidirako amin'izany mba hainao menatra ary sendra ataovy ao an-tsainao foana fa sika aneo manana andraikitra ao am-piangonana dia maninona asa masina anao tao ianao dorcas za diakony sady ao anatin'ny birao am-piangonana tsy tsapanao mihitsy zany nefa ianao petsam-bava sy mahay vava ohatran'ireny mpiady atseny ireny aizy tovy ny tsy akatra mba olombelona ihany any izy iny sady tena tsy mety mihitsy ireny famingavidianana nataonao reny ay ianao koa zany nitovy hevitra tamin'ny any ka naninona ny tsy namely akoa renao ka mba rariny kosa ary ve hoe ray aman-dreny efa vovoka ny pasana ny vingavidiaina tahaka an'ireny aminao ka mba zakanao ve raha ohatra ka ny raisy reninao no atao tahaka an'ireny valio kanefa ny fananana navelany ihany no ifandrohitana anaovana ady atseny ohatran'io mba halefasy lavitra ny saina ary sendra dizy be mihitsy zany fiheveranao zany amiko matoa zany miady tahaka ireny dia noho ny fitiavako anao sy ny ankohonako efa tsy rary loatra nefa naovan'ireny zandrinao reny ianao nefa ianao ny lamatoa zany lamatoa zany tahaka ny ray aman-dreny mila enona sy ajaina sendra tsoroko aminao tsara fa tena manajana tanteraka mihitsy ireny zandriko ireny ary ny fampiaino tsara mihitsy zay zany nanabeazan'ireo ray aman-drenina ianay tsy mbola niajany mihitsy zay tsy mbola misy mihitsy ny tahaka an'ireny hatramin'izay na olombelona anay fa amin'izao fotoan'izao ahoana fa ankehitriny efa nidiran'izao vavy zao daty tsy vanina mpiadilovan'olona ka nikorotana ambony ambany mba fehpery ny vavanao raha matotia zay ihany any ny mahatonga ny tanana hienjana aminao enjany enjany dia vonoy vonoina zay ny hitanao fa mety
tombola tsy vita mihitsy izy tika tena tsy napoziko mihitsy zao toetranao zao sendra tena mariny za zany mihitsy faran'izay tsotra za fa rehefa mapetsika ny tambaviko a dia za koa tsy ampianarina ampafantariko tsara ny anarako tsy malala ny sendra sendra ntaoreore menaka am'izao tena tsy misy marisnanao mihitsy zatoetranao sy afabaraka tanteraka mihitsy mariny mba mandiny teny ianao ry sendra fa tena efa tafahoatra anie zany ataonao zany rehefa ny am-piangonana nefa ianao a tsy tahaka an'izao miseho zao mihitsy fa olona matitra sy lazaina hoe masina tanteraka mihitsy ie ary zany izy any am-piangonanako ary ianao miteny io ka oka zay ry sendra toatra lasa mitatra be le resaka aleo za aloha andeha hiasa fa tareto aiza nandehananao miasa amin'ny vavanao voto be io rinaina jereo ane nifinitsana ny any am-piasana tsy de sakosaina loatra ny am'izany e fa ny tena olako zao le fivorina any am-piangonana amin'ny lahady miaraka amin'ny biro-piangonana sy ny fitaompivavahana amin'ny lahady zao ny tena manahira-tsaina mba olona manana ny ajany sy tompona andraikitra ihany ny tena ao kanefa zao endrika amin'ny vilana zao ve ny oentinany ka mba tenenina fotsiny hoe ninjera hoe na fa adala siketrina nga ny olona ka azonao andengana amin'izany ka izany tsy mahafantatra antsika menakavy eo amin'ny fiangonana io raha fiangonana ane tsika e ka hitan'ny olona ao fa efa samy vodaolo efa rofina am'sobika amin'ny fahafambaraka ary sendra tena te hisitry belona mihitsy aho fa tena menatra tanteraka alamina aloha ny saina rinaina ina nao laminy ao e avy aloha ao sorana an'ity fanafody ity mivavanao mety miena ihany io mandra-patonga izay fotoana andehanana any am-piangonana izay za koa reny mba tena narary ny anao adalanako daka be tato amin'ny takibako ny nahazo asa zay ao fa reko tena manaintaina mafy mihitsy oka zay re aleo andeha fa tena tara mety tsy tafody eo ary raha tandro zay fa lasa finosika eo foana ny sakafonao e sendra ny zera lana vanindoza loatra ty ianao rina za kosa aloha tsy hanaikinaiky amin'izao e na izy na iza dia tena tsy andeferako mihitsy rehefa mikitikitika ny tombontsoako sy ny anjarako hampahafiriny ady efa nandalovana izao e tsika indray tsy mikoso maso amin'izany rinaina na tsy havana mandrakizay za tsy rarahako rehefa miadana ny vady aman-janako dia ampy azy ay sao dia taraiky eto fa aleo aloha ikarakara sakafony ankizy ratoandro ka iza koa ary zany leo aloha jerena ka manahoany sendra ohatra ny akovoakapoka inona koa mbola hitonatona anaty tsy mbola ampy any angany kombasa mbola mila toizana kely zato izy aza manao an'izany rery sendra efa ranoraraka tsy azo rofony reny ay matsapan'izany ataovindre a-tsaina fandri no anton'ireny korotany reny ndry sy fitiavatena ndry fanganana raha hoe la matosy tsy be teny dia raharotina tahaka ireny ka vadiko iny ka tsy maintsy miaro azy indrindra moa fa ty fanararotana ataonareo aminy ka tsy akeko hatramin'ny farany oka kizy ary sendra fa tsy zany ny atondriako aty e fa ninona indray mbola andeha an-dangolango anaina ihany sa tsara velatsy azafady ry ony nampiraitam-po azy nareo dia efa samy manany tokantrano ary samy manao izay hampandehany azy zany vadiny ary zany tsy maintsy miara manapaka aminy mazava tsy laviko zany ry sendra ary miombokevitra aminao any amin'izany fa ny tena antondriako ny mbola tsy fantatra ao akory tsy fantatro azoazoko a-tsaina na tsy teny ary ndry hoe ifona ilela-paladia fa nanota taminay malalaka lala niverenandrimody ry ony ataovy ampy andry izay vitandry taminay zay samy mizaka mivokany lasy ndry fa mandrebreby vehivavy manaka ataony aty ka tsy andany andro amindry eto zay
raha tsy afa-pony dia ndalany amopera amin'ny profesy andray zany favantsindra sy ny avinavina tena mafy zany ka zany nefa tsy maintsy miresaka aminay inare zany ataoko aleo rangany ampiasanany mihitsy izy mitadiaviko aleo zay aleo andeha tsy mananolana aminao mihitsy aloha ry iony ny aina sy nahafantatra tsara ny zavanyseho tamin'iny adiny ka nahita fa tsy nisy mihitsy ny adosonao fa ny vavaratsy ny sendra vadiny nainany ny tena tsy zakako zay ny nahatonga akastana anazy marina fa tsy nety nataoko ka rary ny razoky raha namely reny ny atao hoe tendrom-potsomba namana ry tovo fa raha rehefa tsapanao zay fa zao ny ry tovo ny tena antondihako efa tafahoana taminay na koa dia tany an-trano ve ie tany an-trano mihitsy saingy mbola vavaratsy sy avonavina sy fandroana ny nataony sendra teo ambaravarany andray kosa hitady aninaina nefa ny nalehako tany aneriko dia nananto anazy tany ampiasana ny ary tany zay no ny resakely ay kosa enjana be kosa ny ry iony le daroka be nanaovan'le ry iny azy iverenana tsony zany ry tovo mila mifandevitra sy mifamelitsika telo dako zay ny zava-dehibe mila tadidiana foana le avatry dada sy neny hoe mifankatiava dia mifandefery ary mifanapihatrany eo amin'ny fiainana marina mihitsy zany marina zany ranambavy tadidiko tsara mihitsy reny hafany reny fa zao tokoa ry tovo efa fantatry ny anay ihany koa izy ity mantsy ny amin'inona indray zay ry iony hitanao vokatry reny korotana nisy tamintsika tao an-tranoko reny dia vao antso tany amboroboky tany za ka tsy maintsy niatrika an'izay tena afa-baraka marina tena tabataba be any tamin'iny ry tovo nitangorona teo ivelan'ny vavahady teo ny olona zany nisy nilaza tany amin'ny foko tany mihitsy moa zany ko afa-barakitsika marina saingy efa rivariva moa dia nareo efa lasa daholo ny fiantsoana naterindry zareo maraina ny tena loza marina dia nanaona aloha ny tany ngamba voasazy zay nareo tena tratra ny dina mihitsy aloha ny taky reny saingy le filoha-poko tany ao moa namany dada sy neny fahavelony ka nylamina ihany ka tsy ho gaga ve izy hoe ino reto nataon'ny taranany ngatsy loza tena nalahelo be le rangah nefa tsy gaga ihany koa rehefa nazavaiko azy ny fototry ny olana tena loza mihitsy moa zaniko sady manala baraka mihitsy fa ady lova no ekarana foko tany eny ndeha atao hoe zay ka nefa mety sy ny vahaolana ihany koa tsy azoko naza koa aza tsy mahazo tsara ry tovo fa ny afatry nga lehibe ny foko tany dia hoe mila makany amin'ny birao sika rehetra amin'ny laribe ariva efa lasa ady be ohatran'ny reny ve ry iony dia hoeny birao-poko tany no sy ny vahaolana efa nyfandratrana isika sady ny lehibe indrindra dia ity izy ady lovo ity za mahita hoe iafarany hoe ny fitsarana no mandidy amin'ny fizaranan'ireo lovo ireo isy azy irina ho amin'izany kosa le izy ry tovo tena mariny tsika telo mena-dany fa nifanaraka sy nay ny fandamina tsara tsy nisy olana mihitsy fa saingy le vadiny tsirairay avy ny nanangatra izay anie le niteneniko hatramin'ny voalohany hoe isika amin'ny maso mandidy tsy misy tokony hidiran'ny vady satria lovatsika ireo zao mariako tsara kosa ny nareo sy naina ny nanangatra araka ny lazainao teo ny any vadiko nandresahanay sy ny fampidinianay tsara aza le izy tsy nanangatra velively izy ary nay nandevitra ny araka izay ka efa nanaiky daholo ve aloha zany naina sy ny vady no any amin'ny birao-poko tany ary ny vadinao koa ahoana ny vadiko aloha tsy mbola eto atoerany fa izy tsy manisy olana mihitsy raha ny hoe naina sy ny vady indray dia efa nanaiky tsara naina ka anjarany mandresy lahatra ny vady no tonga dia izay nampitaiko anao izay koa zany le izy ry tovo antsika mihoana
raikitra zany e aza matahotra anao fa raha nyvadika indray tsy maintsy mandeha rehefa baijoko e inane miforotra ihany rehefa tena menjanahy e na izany aza aza-pitovina amin'ny biby foana ho any vehivavy mila jaina sy apetraka amin'ny toerana sahaza zany izy hay vehivavy tony ka andrandray maneniko tsy hoe aforotra na baikona akory iany rery bavy e voaray ny afatrao e nazava tsara tamintsika angam'izay resaka natao inga lehibe foko tany zay a mazava indro zoky izy moa araka ny efa fantatsika dia namana akaiky any dada sineny fovavelona izy mivady ary efa nialatsainy koa moa teo ny lehibe foko tany fa tsy maintsy mbola misy adidy atrehiny ka tsy afaka niaraka tamintsika teto izy fa reny ny anatranatra izay efa nataony ny filazany fa tena olombanina sy olokely reo ray aman-drenitsika fa avelona ary tena azo lazainy hoe mahamioditra teto amin'ny fiarahamonina tena izany mihitsy e dia nampitainy tamintsika teo ihany koa satria fantany tsara ny fahendrentsika saingy rehefa tonga moa savorivory dia adidy ny mampita sy mampatsiahany zany afatry ny ray aman-drentsika izany ka raisiko amin'ny mahalamatoa any fifonana sy ny fialatsiny amin'ny fahatsoana vitako taminareo zandriko za aloha tena nahatsapa fa nanala baraka an'ireo ray aman-dreny ihany koa nisy tokoa ny savorivory noho ny tsy fidivikevitra ka nanaitra n'ilay forano mafana ka tonga hatramin'ny fifampikatsihan-tanana mahatsiary mandrakariva tokoa ilay fanabeazana ny ratovina tamin'ny dada sineny ny tenako ka latsa-panenenana tanteraka tsy tao anatin'ny saina ntsony ilay fomba fiteny hoe aleo veritsikala-kalambola toy izay veritsikala-kalam-pihavanana resin'ilay fitiava-karena sy fitiava-kely ka tsy nahatsiary tena tahaka ny adala amin'ny mahazoky lamatoa dia menatra ary zareo tena menatra tokony ho fitaratra sy fianarana ho anareo kanefa nampiseho modely ratsy mbako manana izany teny razoko izany e mamela sy mangataka famelana aminareo rehetra ihany koa mianatra satria olokendry ny ray aman-dreny nahitana masoandro nefa ny zanany reto miakatra boropoko tany loza maro sainy tokoa fokory izy menakavy a manaiky a fa disoka mifona ihany koa tsara rehefa maiky ny adsony daholo e nefa tia raharaha ty tsy maintsy mbola hito satria ny zavatra nampifanolana tsy mbola niva ka torapo avokoa no atao fa ny saina tsy anaiky fanabakany rehefa voazararaka andrariny sy nitsiny ireo lovo ireo dia samy maka ho azy avy eo vita kabary zambo gaga otrikafo mandoro itera-dozy raha kobonina amin'izao fotsiny a fitsarambela tsy mibetsaka tonga amin'ilay fitenenana hoe petsara vela tsy tahaka ny saka ny maloto alevina kanefa ny vody tsy firana aleo azava ny resaka ry zareo a fa io na hiakatra hatra ny amin'ny faratapony azy a tsy misy anaikinaiky izany fotsiny eto raha mbola misy ny fanambakany oka tsy asiana resaka sentiment na fihetse-potsony mahazava mihitsy izay e ary maninona moa raha amidy daholo ilay fananana dia zaraina mitovy izay vidiny eo dia amin'izay tsy misy mpanambaka sy voambaka tena hevitra tsara sy taonako aloha izay anylanto izay e amifiravaka rehetra mitrany mandra ny vohitra na mahafinatra dia zaraina gasy fa samy manomana sy samy manany azy eny e mety ho azo atao tokoa izany saingy araka ny voalazan'nga lehibe ny foky tany teo a samy narezany daholo tsika dia olokendry ray aman-dreny izay efa lasa nodomandry fa velona na olokendry azy fa efa tsy otsony izy e aleo ary ho faranantsika amin'irety takatasina velany ho antsika reto ny resaky mariako aminareo tsara fa napetrany tany amin'ny hotely izy reto ka ny lehibe foko tany no nampahalalana izany ho an'ny taranaka izy mivady dia tonga izao ny hampahalalana an'ilay izy atsika ho ny lehibe foko tany
zay vavolombelona ny atrika an'izany. Ny anjarantsika zanany kosa dia miainy sy mandray ny tandrifo azy avy. Tsisy tsony ny ady varotra sy ny hoe voambaka na ambakainy, fa zay voarakitra ato no tsy maintsy tanterahantsika seketsika. Zay no ilazana fa olokely ireo ray aman-drenitsika na mitsinjo lavitra ny taranany. Ka reto taratasy roa samihafa, samy soratan'izy mivady avokoa. Ny anankiray afatra ho antsika taranany, izay ho vakiany ony rehefa avy eo. Ny anankiray kosa ilay didy miafina. Ka tsara angamba raha ilay taratasy misy afatra ho antsika no vakiana meloha. Tiry ony ty raisy dia vakionao. Eny ary izao ny vakiny ato. Anakisany na dia tsy eo intsony azy izay ray aman-drenareo dia indro ny afatra toy ilay vato namelakafatra ka tsy amelanareo irery. Tena niaina tao anatin'ny fifankatiavana ianareo zanakay, ary hitan'ny Satana izany ka nakorotany tanteraka. Hoy ny voalazan'ny soratra masina, izay fatra mpitady harena dia hipoaka izay mila azy izany. Ireo harena sy fananana izay nokatsahanareo ireo no nipoaka anareo ka nanimba an'ilay fihavanana. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo izao rehetra izao azy izy kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho atakalon'ny ainy? Moa mahavidy ny ainareo sy ny fanahinareo ve ireo harena sy fananana izay adivanareo ireo? Izay ilay hoe hipoaka anareo ireo. Inona no matimatisanareo fatratra izay hikatsaka ny harena eto an-tany? Tonga teto isika tsy mitondra na inona na inona. Miala eto koa tsika tsy hazaka na inona na inona. Ny fanahy no maha-olona rakizy, ka aoka ho fatra-paniry ny zava-panahy. Sainy ny zavatra any ambony, fampieritreretana farany nanay ty, hoy ny tenin'Andriamanitra. Ry adala, anio no esorina aminao ny fanahinao, dia ho aniza izay zavatra noharinao. Miasa mafy sika, manangana, manamboatra trano, fiara, etsetraetsetra. Efa firifiro no navita fa rehefa miala eto moa tsy mifarana any am-pasana ka hody vovoka ilay vatana tsara tarehy. Ary ny fanahy ho aiza? Dia ny mbola niorak izy dia miadiva ny harena any an-danitra. Tsara ny manan-karena eto an-tany, fa tsara lavitra ny any. Aza atao hanimba ny fifankatiavana eo aminareo izay harena mety loha. Ny fanomanam-panahandovan'ilay fiainana mandrakizay atao lara-pahamehana. Tsy ho faty-antoka velively akory ianareo rehefa misaina izay any ambony izay. Tano ary ampitao amin'ny taranaka-reo an-trano izany afatra izany. Farany ndraiky izy dia tanterao amin'ny atsakany sy andavany ny didy miafina miaraka amin'ity afatra ity. Mahereza, dada sy neny ity ianareo. Tena afa-baraka tanteraka tsika mianakavy. Afa-baraka ny tany amamono. Afa-baraka trany am-piangonana. Afa-baraka ny mampiandraikitra sy ny maha-kristianina ny tena. Afa-baraka amin'ireo taranaka. Mahamenatra ry zareo nanana ny ady izany ireo ray aman-drenitsika kanefa dia namporidantsika tarana. Okizay riony. Izao ny vokany. Menatra tanteraka. Lama ihany kanefa efa nitafy ny fahafambaraka. Okizay riony. Okizay. Tiako sary ny taratasy faharoa. Ity ilay didy miafina mirakitra ny anjarako sy ny anjaranareo amin'ireo lovana petraka dada sy neny. Vao marina ara-panjakana izy ity ka tsy maintsy tanterahana izay voalaza ato. Satria efa tsinjon'izy ireo tsara fa mety hoe hanimba fifankatiavana eo amintsika ireo fananandreo. Raha tsy misy ny fifanarahan-tsaina na dia kely fotsiny aza. Ka manomboka eto hatsahatra ny disadisa sy ny ady. Fa izay voasoratra ato no tsy maintsy tanterahana. Izay ny ianareo lanto sendra, eno tsara. Eny miany izay. Manaka an'izay daholo nareo Vakio ary. Olon-kendry tokoa ireny ray aman-drenitsika ireny ka mahafantatra ny saza ho an'ny tsirairay avy. Kosa miara mihaino ny anjarany avy.
natolotry ny radio madagasikara ho anao nandritra iny herinandro iny. Afa-baraka Afa-baraka dia ampeny ny aja mamy andrianony. Nolalaoviny Danila Niony Ratsifa niaraka tamin'ny Gaston sy Onimamy. Mpandray feo Joary Setra Randria Tsarafara. Mpanaditosa Niony Ramana Misata.